Valmerabatsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity dia manona fedanan'ny Tompo aminao ihany koa. Miaraba ihany koa an'izay rehetra manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra izany na androina afahanao manaraka an'izao dia faly miaraka aminao androany. Salama tsara ve tsika rehetra aloha? Ao tsara ve tsika aloha? Saotra ny tompontsika mbola manana fotoana indray fampizarana dia mino manokana an'io fahiresaka aminao izy. Ampahiresy kely aloha le namanao, tsy atao fombafomba, tsy atao mitsikitsiravo, tsikitsiravo fiteny fa tsy mitsikitsiravo, tsikitsiravo fa tena ampahiresy izy mino fahiresaka aminao ny tompo androany. Amen. Androany isika dia ifampizara kely tsy mandeha lavitra mihitsy isika ny amin'ny loha hevitrintsika amin'ity taona ity resaka fahavokarana amin'Andriamanitra, satria ianao dia mila mahavokatra ho amin'ny Kristy. Amen. Izay ny antom-pisitsika fa rehefa tsy mahavokatra isika dia natsika raha tsy alaise ao anatin'ilay izy. Tanao mitovy amin'ilay resaka hoe ny borika rehefa tsy asiana vesatra eo amboniny dia tsy mandroso izy. Tsy mety manao ninina mihitsy izy fa rehefa asiana zavatra eo amboniny asiana vesatra zany dia mihetsika amin'izay izy. Dia tahaka an'izay ihany koa isika rehefa nomeny Tompo ampitompisiana vaovao isika dia tsy mety amintsika tsy mahavokatra fa lasa tsy alaiza fanahintsika ao anatintsika ao. Ataontsika hamaky kely ny bokin'ny Hébreu toko 4 aloha, anazava aminao kely ako an'ity resaka atao amin'ity Hébreu toko 4 ity dia hivelatra tsika sy hivoatra ao anatin'izany rehefa avy eo. Hébreu toko 4 dia amaky andalan-tsotra masina maromaro isika androany fa ho azavaiko aminao tsy kelikely ny zavatra izay ambaran'io soratra masina io. Hébreu toko 4 ary atombotsika izany amin'ny andiny voalohany aloha ary hitatsika eo sy anapahana azy naran'i Jesosy. Koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra ao amin'ny fitsarany aza isika dia aoka isika atahotra fandro mba misy eo aminareo to tsy matratra an'izany. Fa isika koa dia nitoriana filazantsara tahaka ireny ihany, kanefa ny teny izay efa reny dia tsy nasoa azy satria tsy niaro finoana tao amin'izay nandre. Fa isika izay nino no miditra amin'izany fitsaharana izany. Averiko aloha mba voarainao tsara izay fehezanteny izay. Fa isika izay nino no miditra, passé dia vadika présent, isika izay nino no miditra amin'izany fitsaharana izany. Araka ny voalazany hoe toy ny nianako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy na dia vita hatramin'ny fanorena zao tontolo izao aza ny asa. Fa nilaza ny andro fafito izy eo amin'ny teny anankiray araka izao hoe ary Andriamanitra nitsatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro fafito, ary ny amin'izao koa tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy. Hatreo aloha resantsika nandao toizana aloha koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany ary izay nitoriana ny filazany tsara tamin'ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoana dia mametra andro anankiray izy. Na dia efa ela toy izany azy milaza amin'ny Davida hoe anio araka ny voalaza teo hoe anio raha iain'ny feony ianareo dia aza manamafy ny fonareo. Fa raha Josoany nanome azy fitsarana dia tsy mba ho laza andro hafa izy taorian'izay, ka dia misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra. Eo zany aloha le tapany voalohany. Ty resaka ity dia resaka fitsarana na atao hoe repos. Ity teny ity dia mila azontsika tsara le izy fa tsy azo singatsinganina ny fanambaran'ny teny. Ato zao ohatra dia miresaka izy indraindray raisiraisin'ny olona fatany fotsiny le izy tsy arak'izay tao am-ponin'ny mpanoratra dia lasa diso sy tao amin'izay zavatra izay nyainany.
ozy izy rehefa miresaka zao hoe koa na dia mbola misy sy teny fikasana fa hiditra any fitsarany ary sika dia aoka sika atahotra fa nireo mba misy eo aminareo to tsy mahatratra izany. Misy olona mandray an'izany afatra izany dia milaza ary manome fampitahorana fa rehefa avy nandray famonjena ny olona anankiray dia eo milaza tsara mihitsy fa mety tsy ho tafiditra na dia izany ary. Ny zavatra mila azontsika aloha voalohany indrindra ato amin'ity contexte ny Hebreo toko faefatra ity dia manao raporo na fampitahana na fampitoviana ny fiainan'ny zanak'Israely izy amin'ny fiainan'ny Eglizy. Ao tsara ve ianao aloha? Ao ve ianao aloha? Manao fampitahana izy ny fiainan'ny zanak'Israely sy ny fiainan'ny Eglizy. Tadidinao reo tanako roa reo, ny tanako akavia dia zanak'Israely ary ny tanako akavanana dia ny Eglizy. Rehefa mivoaka, mbola tsy mivoaka aloha, melohan'ny voahana ny tany Egypta dia nivoaka ny promessin'Andriamanitra fa omeko anareo ny tany tondra-dronono sy tantely. Izay ny atao hoe fitsarana. Ny olona rehetra tao Israely, tsy tao Israely moa zany fa ny olona Israelianina rehetra, ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra dia nahazo izay fampanantenana izay. D'accord hatreo fa isika rehetra dia mahalala enganeka isika rehetra fa tsy izy rehetra ny tafiditra. D'accord ve? Fa ity boky ny Hebreo ity dia manambara hoe iza ny tafiditra. Iza ny tafiditra ozy izy? Zay nino? Na fafy le filazantsara, jereo tsara fomba firesany eto, filazantsara ny filazany an'le fanambarana. Filazantsara, zany bonne nouvelle ny tiany ambara eto, fa tsy évangile. Azonao zay tsy évangile ny ambarany eto, fa bonne nouvelle. Nomena filazantsara ny vahoaka ny Israely. Hoe hiala eto ianareo eto amin'ny tany fanandevozana dia omeko fitsaharana ianareo. Ny olona rehetra nomena an'izay zavatra izay. Fa tsy ny olona rehetra no nanana an'ilay finoana tao am-pony. Ozy izy amin'ny 2:2, isika dia nitoriana filazantsara takireny ihany, kanefa ny teny izay efa reny dia tsy nahasoa azy satria tsy niary finoana tao amin'izay nandre. Zany hoe izay olona nanana finoana tao anatiny no natongava ilay teny. Ilay teny dia nafafy. Matsiaro ilay teny milaza tahak'izao hoe maro no antsoina fa vitsy no nofidiana. Ireo nofidiana ireo dia nanana finoana tao am-pony niaro tamin'ilay teny. Tiany finoana, tiany teny, niteraka vokatra le izy. Fa le hafa ihany kosa itiany teny fa tsy isy finoana dia tsy niteraka vokatra ilay izy. Azonao ve hatreo aloha? Okay dia raikitra amin'izay ary le izy ato ankilan'izany dia milaza ny zanak'Israely Andriamanitra izay nitoriana n'ilay filazantsara, ilay bonne nouvelle hoe omeko anareo ny tany tondra-dronono sy tantely, omeko fitsaharana ianareo. Fa tsy nisy finoana ny ampahany ary nisy finoana ny ampahany. Dia ilay tsisy finoana ripaka tao amin'ny désert, fa le nisy finoana no tafiditra tao amin'ny fitsaharany. Azontsika hatreo. Ary tsy fantatro raha hainao fa nisy ny zanak'Israely voaka ny tany Egypta, ny lehilahy lehibe izay mihoatra ny 20 taona dia 655 550 soran'Andriamanitra tadidiko. 655 550 dimapolo sy dimanjato sy 5 sy 5 alina sy enetsy mahita ny gasy paster. Fa firy ny tafiditra ny tany Kanana? Enjana. Firy zany nanana finoana tao anatiny? Nafafy ny teny fa roa nisy finoana. Ny ambany taitaitra dia convaincu. Enjana be zany chiffre zany fa rehefa mitory ny filazantsara dia be dia be ny olona manaiky faly daholo inge mivoaka ny Egypta io. Indrindra moa nahazo fanomezana izay itovizany zanak'olombelona rehetra maneran'izao tontolo izao, mahazo fanomezana dia faly. Nomen'ny Egyptianina daholo ny akanjo, ny falifaly ery voaka avany zany ka tena fandresena. Miaraka amin'ny volamena, volafotsy sy sisa rehetrarehetra faly. Andeha tsika, lazao kely ny akaikinao, andeha tsika hoe andeha tsika. Lazao kely tsy maintsy tonga tsika hoe tsy maintsy tonga tsika.
fa Andriamanitra dia ny meloa dia efa mahita fa roa amin'ireo ihany misy finoana. Fa ny ambiny rehetra tsisy finoana daholo. Fa convaincu resy lahatra ao anatin'ilay atmosferana fiarahana. Nge rehefa ao anatin'ny atmosferana olona manao amenna zay, ohatra maina be ianao raha ianao rehetra tsy manao amenne. Dia mba tsy maintsy manaraka lezy koa ianao amenna. Lasao ny akaikinao rahalahy dia rahalahy koa ny antsoinao ny akaikinao. Fa rehefa voaka eo ianao ialahy ndray vadika ialahy. Ny sasany vadika tia, ny sasany tena. Fa ao anatin'ilay environnement dia manaraka ny fironan'ny hafa. Tratran'ilay atmosferany hafa mafanafana mitsinjatsinjaka izy rery ny joro fotsiny amin'izao eo. Tonga dia hoe gentilisa be ngambany io. Olona vaizary tony tsy manaraka fanaon'ny sasany. Dia lasa le izy fa ao anatin'ilay tontolo Andriamanitra mahita fa ireo roa reo ihany. Ny tenin'Andriamanitra izay manambara filazantsara ny soratra masina izay manambara eto hoe koa na dia misy teny fikasana fa tafiditra amin'ny fitsarany ary sika aokatsika atahotra. Atahotra iza le lazainy fa tokony atahotra eo le olona tsy miaro finoana ny anaty. Say ny tenenan'i Paoly foana ao am-bokin'ny Korinthiana voalohany 7:10 izaho toetra aloha nareo io hoe. Ange tsy mampanantena ninona nareo hoe. Fa izaho toetra tsara aloha ny finoanareo hoe ao tsara marina ve le Jesosy. Fa sao dia le ambiance no manosika ny fientanam-ponao dia lazainao fa tena henoko. Manaraka daholo ny era sy ny feo sy izay tsy tokony hivoaka rehetra. Fa tsy izany ilay izy fa zavatra eno any anaty mihitsy hoe misy finoana napetraka Andriamanitra ao am-poko. Tena haritra Joso asy Kaleba tao anatin'ilay izy fa tsy nanaraka ny fironany rehetrarehetra fotsiny. Miresaka amin'izay amin'ny ato-gavanana ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ilay izy. Fa na dia betsaka arana miaino ny filazantsara. Raha vao tsy misy finoana miaro ao am-po dia tsy natao ho azy ny teny fikasana izay milaza fa misy fitsaharana natao ho an'ny olon'Andriamanitra. Dia ireo olona ireo no tenen'ny mpanoratra ny Hebreo hoe matahora. Be dia be nareo ny eto matahora. Tsy nareo resako afa le resaka. Matahora. Be dia be nareo eto matahora fandrao misy aminareo to tsy atratra. An'izany fitsarana izany. Le Israely ny resahana tamin'ny alala filazantsara matahora fandrao misy aminareo to tsy atratra ary dia nihitsana. Ry zareo menakavy. Fa ny tanora zandriny rery ny tafiditra tany amin'ny fitsaharana izay nomeny Josoa azy. Toizantsika le tantara ao anatin'ilay izy. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'izay manomboka misy mixage amin'izay ato izay mila mamalina tsara ao anatin'ilay resaka fa raha vao tsy azontsika ilay izy dia mivelana ny fahazoantsika ny soratra masina. Koa satria ozy izy mbola hiditra eo ihany ny sasany. Izay nitoriana filazantsara tamin'ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoana. Dia mametra andro anankiray indray izy na dia efa toy ny ela zany dia milaza amin'ny Davida hoe anio araka ny voalaza teo. Dia jereo tsara salamo no identification resany. Ny dikan'izay tsy miresaka ny fitsaran'ny Josoa intsony izy fa ny fitsaran'ny Josoa. Dia ozy izy hoe fa raha Josoa nanome azy fitsarany dia tsy mba milaza andro hafa izy tao aorian'izay koa dia misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra. Rehefa ny olona mbola eo ambany lalàna no mitory an'io Hebreo 4 io dia io no asiany fanidikitihana hoe jereo fa mbola misy sabata ho an'ny olon'Andriamanitra. Ka ianareo ngamba ianareo tsy olon'Andriamanitra matoa. Tsy manaja ny sabata fa ny voasoratra eto dia ny olon'Andriamanitra dia mahazo sabata. Fa tsy izay ty resaka ty. Rehefa mamaky ny zavatra izay ambaran'ny Jesosy Kristy sy ambaran'ny apôstôly dia mitovy fanahy mihodina amin'izy ireo. Dia fanahy izay mamoaka zava-miafina. Ozy ny teny anankiray izay milaza hoe nambaran'ny Solomona hoe voninahitr'Andriamanitra manafinjavatra. Ary voninahitra mpanjaka ny mamanta-javatra. Zany hoe Andriamanitra rehefa miresaka dia zava-miafina, zavatra lalina no resahana. Jereo tsara fa ho an'izay manana fahalalana faran'izay tsotra mikasika ny Baiboly dia mahafantatra fa tsy Josoa no nanome ny sabata. Maro za sady iso.
nefa le sotra eto dia Joshua nanome azy fitsaharana. Ny dika zany tsy sabata ty resaka eto ty, tsy sabata andro sabotsy ty resaka ty, fa le fitsaharana ao amin'ny tany Kanana io resaka zay ambary. Ary rehefa vita kosa ho an'ity vahoaka ranofo ity ny fitsaharana ao amin'ny tany Kanana, dia mbola misy fitsaharana kosa ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra ato ankavanana, ilay fiangonan'Andriamanitra zay natao ho antsika. Mbola azonao viatra eo. Antany kely namanao sao de verset aloha hoe ato zany misy fitsaharana dia tsy inona fa ny tany Kanana. Ary ato kosa atao ny vahoaka an'Andriamanitra dia misy fitsaharana vaovao. Dia ho lazaiko aminao amin'izay ina io fitsaharana vaovao io, anankiroa io fitsaharana vaovao io. Ny anankiray fitsaharana amin'ny atao hoe fanjakana rivo-taona rehefa tapitra ity zao tontolo zao ity, tsy zao tontolo zao moa zany fa rehefa tonga Jesosy iny amin'ny rahoan'ny lanitra, dia misy ny atao hoe repos, fialan-tsasatra ho antsika. Amena. Dia hiara-manjaka amin'ny mandritry ny arivo-taontsika. Amena. Mahafinaritra be zany fiainana miaraka amin'ny Jesosy amin'izany fotoana izany ozy izy ny zazakely lalao eo amin'ny lavaky ny menarana, ny biby rehetrarehetra zany hoe mbola eto ambonin'ny tany io zany fa ampé daholo ny zavatra rehetrarehetra, tsisy dory tanety amin'izany, tsisy setroka amin'izany, tsisy zavatra fa tonga dia mahafinaritra be zavatra rehetrarehetra, ohatrany hoe nouvelle création, fa mandritry ny arivo-taona ihany izy io. Izay ny fitsarana voalohany izay raisina sy holovaintsika. Fa fitsarana faharoa izay ambara atao anatin'ity ihany koa, izay anohizako mivaky teny dia izao. 10 fa izay niditra tao amin'ny fitsaharany, passé indray ny resaka, niditra, dia izy koa nitsahatra tamin'ny asany. Efa vakiko amin'ny teny frantsay izy io dia zao hoe ndika hoe niditra tao amin'ny fitsarany dia olona niditra dans la paix de Dieu, olona niditra ao amin'ny fiadanan'Andriamanitra. Niditra ao amin'ny fiadanan'Andriamanitra, zany hoe tsy ilay fanjakana arivo-taona izay mbola ho avy, tsy hiditra no resana, fa niditra zany hoe ny olon'Andriamanitra ao anatin'ilay tontolo fiarahana amin'Andriamanitra, dia efa misy vanim-potoana sady apetraka Andriamanitra hoe miditra sady ao amin'ny fitsaharan'Andriamanitra, miditra sady ao amin'ny fiadanan'Andriamanitra. Iresakitsika natao hoe fanjakan'ny lanitra androany, fa fampidira-teny fotsiny ihany izay. Fa isika izay zanak'Andriamanitra dia tian'Andriamanitra hiditra ao amin'ny fitsarany. Loatra izantsika vaky teny andeha ny 1:10. Andao raha mamaky 1:10 fotsiny. Koa aoka isika hazoto hiditra amin'izany fitsarana izany. Fa andreo isy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany ihany koa. Hoy izy mpanoratra ny Hebreo hoe aoka isika hazoto hiditra. Dia fanjakana Israely nilamina ry zareo fa fetifety monja ihany. Lamina izy tamin'ny andron'ny Joshua. Dia rehefa nilamina izy dia mivadika indray ny fony. Mbola ho toriteny manaraka indray zay hoe raha vao milamina dia mivadika ny fony. Fa nilamina izy dia mivadika ny fony. Dia rehefa vadika ny fony dia nanao toy ny fanaon'ny olona ankehitriny izy. Ny antso-paminany ho azy izy enjany izany. Tsy haiko hoe tsy hisy asa ve le mpaminany dia natsondry zareo aloha mba karamaiko CDC lasa mpaminanyko izany. Dia samaray se maminany ho anao hoe ina zavatra hitranga androany. Dia meko fanatitra mpaminany se rehefa avy eo. Zay zavatra nitranga. Zavatra filme efa nandeha daholo inge reny hitantsika rehetra reny, so heverinao zava-baovao reny, fa filme efa nandeha daholo reny. Dia lamina vetivetra zareo dia nampidirin'Andriamanitra problema indray reto olo reto, raha vao tsisy problema dia manondrana. Ka tsara amin'ny olona mitondra zioka, raha mbola tanora izy ka sy zioka ihany ry anjely aloha. Zay ny tantara tao. Fa eto kosa dia zao ny zavatra izay ambara ilay soratra masina hoe aoka isika hazoto hiditra amin'izany fitsaharana izany. Zao lazaiko anao tsika rehefa nandray ny famonjen'i Jesosy, rehefa naray ilay asan'ny Kristiany anatin'ny fotsika, dia mivoatsika ny fanjakan'ny lanitra. Zay nanaovako an'ilay resaka teo hoe mbola ho avy ny manaraka ilay arivo-taona, fa dieny ny eto ambonin'ny tany isika,
dia afaka misitraka sady ny fitsaharan'Andriamanitra. Zay ny tenenan Jesosy hoe mankanesa ty amiko ianareo fa omeko fitsaranareo raha hatrizay. Zay ve lazay? Fa hoanao izy sao anome anareo ny fitsarany, mankanesa ty amiko androany dia omeko fitsarany ianareo androany. Eto amin'ity zao tontolo zao ity dia mbola eto isika dia tsy misy fanjakana fa tsy anankiroa. Ny anankiray fanjakan'ny famaizinana, ny anankiray fanjakan'ny inona? Mazava. Ny anankiray fanjakan'ny zao tontolo zao ary ny anankiray inona? Fanjakan'ny lanitra. Dia ny eto ambony tany isika dia lazay ny tenin'Andriamanitra hoe aoko isika azoto hiditra iza ao amin'ilay fitsarana, ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Ny zavatra hitako raha lasanabavy ao anatina tontolona fanompona dia ny ankamaroan'ny olona dia taraiky ao anatin'ny fanjakan'izao tontolo zao. Eto nge zao lazay ny tenin'Andriamanitra hoe fanjakan'izao famaizinana zao. Fanjakan'izao famaizinana zao ary ao anatin'ny fanjakan'ny famaizinana, ao anatin'ny fanjakan'izao tontolo zao dia inona manjaka ao? Famaizinana. Dia inona ao anatin'izao famaizinana zany? Arerapo, arera-panahy, tebiteby, fitiavatena, fitiavam-bola, reo asan'ny nofo rehetra ambarany Galatiana 5:9. Toetra ao amin'ny nofo daholo zany. Ny fireharehana, ny fiavonavonana, ny filana rehetrarehetra ao amin'ny fanjakan'izao tontolo zao daholo no misy an'izany, ao amin'ny fanjakan'ny maizina daholo no misy an'izany. Fa eo anivon'izay tontolo ara-nofo izay dia misy kosa ny fanjakan'Andriamanitra izay misy ny fitsaharana. Misy ny fitsaharana. Misy ny vokatr'Andriamanitra. Hozy izy ny apôstôly Paoly any nilaza hoe ao fanjakan'ny lanitra dia tsy inona? Tsy fihinanana sy fisotroana. Fa inona? Fiadanana, fifaliana ao amin'ny fanamasina. Zany ao. Mizara roa ilay izy tia izao tontolo izao, tia fanjakan'ny lanitra. Raha zasy ianao zanak'Andriamanitra variana miaina ao amin'izao tontolo izao dia aza gaga raha vokatra izao tontolo izao ny avoakantsika. Fa ny zavatra tenenin'ny tenin'Andriamanitra masotoa miditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia mahita fiadanana ianao, dia mahita fitsaharana ianao. Za fataona maro tsy mba resy lahatra ny Toriteny, aza mangalatra, aza mamono olona, aza mijangajanga, aza manao an'ity, aza manao an'ity. Tsy resy lahatra ny amin'izany satria maninona? Fanjakan'izao tontolo izao zany. Atony misy an'izany. Ilay olona atony manao an'izany. Fa rehefa tafiditra ato ny olona tsy mila tenenina an'izany izy fa ny ao fanjakan'ny lanitra. Galatiana 5:2-2. Fitiavana ny ao, fifaliana ny ao, fitsaharana ny ao, famorampony ao, famoram-panahy ny ao, fanaovan-tsoa ny ao. Tsisy olona tenenina hoe aza makatsy, aza makaroa, fa ilay olona ato no tenenina an'izany ao fanjakan'ny aizana. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ihany milaza ao amin'ny bokin'ny Petera 2:1-7 fa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika nge ozy izy ny zavatra rehetra momba ny fiainany, mba mitoe-panahy rehetra araka an'Andriamanitra. Mitoe-panahy rehetra. Azoko atao no miezaka sy mananatra sy miteny lalandava ny zavatra tsy mety ataonao. Fa raha mijanona ianao atao ny fanjakan'ny famaizinana, ny anankiray avotsitra ao dia ny ray hafa anaovanao. Tovy amin'ilay resaka efa resako taminareo ihany ilay anabavy anankiray ny resana hoe tsy mety ty zipinao ty raha anabavy. Fohy loatra ty. Tsy nanaova ilay anabavy tsy ilay zipo fohy ny herininy fa inona nanaovany? Sorta kely indray nanaovany. Ka zipo tsy inona nanarinao ko. Dia isan-kerinandro pastera anabavy tsy azonao mihitsy ve ilay resaka. Ka pastera ny teny zipo no olana dia efa tsy zipo tsonge nanaovako pastera. Efa sorte ty dia mbola ina indray ny olanao. Dia anontany izy aveo avy verset biblika tsy mahazo manao sorte hoe jereko. Satria olona ato amin'ny fanjakan'ny famaizinana tonga dia mazava be ny resaka. Fa zasenao zanak'Andriamanitra ihany koa mety efa nateraka indray tsika fa mbola mijanona foana amin'ny fanjakan'ny famaizinana. Dia rehefa mijanona foana tsika ao fanjakan'ny famaizinana na dia zanak'Andriamanitra ary tsika dia miaina tebiteby tahaka an'izao tontolo izao, azonao ve zany?
dia tsy polina fotsiny sisan'ny verset dia mampahery-teny nefa ny problème lay position anao zanak'Andriamanitra mihitsy tsy izy dia amboarina tsikelikely fotsiny tsy polina tsy rairay avy ho fomba fanaonao sy ny zavatra tsy mety ataonao nefa miplasinao mihitsy n'olana fa raha miova plasy fotsiny ianao atao amin'ny fanjakan'ny fahamarinana atao amin'ny fanjakan'ny Kristy ao amin'ilay lazain'ny tenin'Andriamanitra ao ka azoto hiditra amin'ny fitsaharany ianao mihitsana ho azy ny zavatra rehetra. Za milazanao fa tsy mifaly ementsika amin'ny problème tsy mifahotantsika amin'ny problème aza entina mbavaka lavo zany Jesosy io ty za be memeny esory zany misy manao délivrance misy zany anaovany olona délivrance igny aminaran'i Jesosy miala fanahiny fimenomenomana miala fanahiny fanahina nefa izy aiza no mipetraka ao amin'izao tontolo izao fimenomenomana ao amin'izao tontolo izao feno fanahina amin'izao tontolo izao feno an'izao rehetrarehetra zao za variana mihitsy mijery an'i Jesosy Kristy ity hoe ahoana kay ny ahafahanao mandehandeha any vehivavy janga ny rahalara mandalo any tsara lalàna fotsiny ekipa maso aminaran'i Jesosy miondrika be arovy a Jesosy amin'io vao miala oatra zao dia vao mitopa ay Jesosy Jesosy hoana re zany fangarainy tena any mihitsy izy mandeha za tsy miteny aminao mandeha nany fa izy any mihitsy mandeha zany izy mitory filazantsara any mpamoretra izy mandeha fa tsy alay-panahy mihitsy hoe zarangamba ampindraha amin'ny rahalahy marina hitanao ny olona rehefa miaraka amin'ny olona mpanankarena dia milamila doka milamila 19 na fantatro zao fa diso le zavatra tena zany mihitsy le olana ke ary nampanumpon'Andriamanitra ary alay-panahy amin'izany zavatra zany zay tsy dia hitiava amin'ny mpanankarena loatra za tsy manaraka ny onjan'ny zalama nampanumpon'Andriamanitra ary alay-panahy amin'izany fa Jesosy miaraka amin'ny mpanankarena miaraka amin'ny mpamoretra miaraka amin'ny mpangalatra Jodasy mpangalatra mpitazona rakitra tao atepoly eritreretinao zany zavatra zany trésorier am-piangonana Jodasy fa raha fomba fijery amin'ny maha-olombelona tsotra ny tsy nahazo révélation ty Jesosy ty mba naka pitahiry vola ve ianao dia mpangalatra ny nalainao tena enjana be zany fa le mondan'i Jesosy mihitsy ny hafa ary zay ihany koa ny tenen'ny tenin'Andriamanitra hoe midira amin'ny fitsaharany tsy mitondra mofo izy rehetrarehetra mitepitepy hoe lany mofo rahalahy lany mofo efa 3 andro tsisy sonony hohanina ao anatin'ny aretina ho faty izy zao marary ny zanak'i-tsairo aza manahirana ny mpampianatra intsony fa efa maty ny zazy Jesosy tsy taitra tsy maty izy matory fotsiny ihany izy dia meny olona satria ny olona ao amin'ny fanjakana zao tontolo zao ao fanjakan'ny aizina fa lay Jesosy ao fanjakan'Andriamanitra ao fanjakan'ny fitsaharany sasainao zanak'Andriamanitra raha miaro finoana ny potsika ny fanambarana zay avoaka vavan'Andriamanitra dia mahazo anjara ao amin'izany fitsaharan'Andriamanitra zany ihany koa zao tontolo zao miaina fiakaran'ny vidim-bary ianao ihany koa mandoa vidim-bary mitovy zany aloha tsy azo ampanantenena mandrakizay hoe raha mino ianao dia miaina ny vidim-bary no tsy zany le finoantsika fa ianao miara miaina amin'izao tontolo zao fa ianao miaina ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao miaina n'ilay fitsaharan'Andriamanitra vita ny famoronana rehetrarehetra dia nitsahatra Andriamanitra dia ozy Andriamanitra milaza rozy ny fanambarany Hebreo milaza miara-miditra amin'Andriamanitra amin'izay fitsaharany izay ihany koa isika miara-miditra amin'Andriamanitra amin'izay fitsaharany izay koa isika fa rehefa tsy mino ianao dia miara-miaritra amin'izao tontolo izao miara-misubira miara-iantefany miara-mivesatra tamin'ny herintsika nylazan'le zioka sa tsy zay fa mikasika ny zioka nge ahoana ny ambaran'i Jesosy mora ny ziokako ary maivana ny entako fa ianao tsy ahita zioka mora sy entana maivana zany ao amin'ny fanjakana zao tontolo zao fa rehefa mitoetra ao ianao dia mavesatra eo
mavesatra ny aretina, mavesatra ny tsifosina, mavesatra ny ditram-bady, mavesatra ny ady rehetrarehetra, mampitehitsoka. Dia ohatrany hoe ara-panabe ilay zavatra lazaina hoe alay vo a Jesosy nefa dika ilay alay vo a Jesosy tsy ampitsony ny finoko. Avy Jesosy marana taroviana ihany ary ianao ny ampialana eto amin'ity zao tontolo zao fahoriana ity. Tsy finoana zany raha lasiana bavy. Fa ny finoana naroviana ianao naroviana Jesosy no avonina foana zay. Rehefa mbola tsy tonga ianao zay mitoetra amin'ny fitsaharanao, ino koa problema? Ino koa mataitsy? Rehefa mifanjaka lanitra mazomirana zany, fa rehefa tsy mifanjaka lanitra ianao tapitra le hira dia tapitra miaraka amin'izay koa dia taitsen'izay ianao avy eo. Ianao mihira hoe ino koa mataitsy dia avy eo ianao taitsa. Aoka isika azoto hiditra amin'izany fitsarana izany. Hoy Jesosy nilaza hoe rehefa ho amiko ny olona dia mahazo hanina izy. Izaho mivavahady ozy izy. Raha izaho ny idiran'ny olona dia mahazo sakafo izy. Ary mahazo miditra izy dia mahazo mivoaka ihany koa. Ka raha sady mahazo miditra isika mahazo mivoaka, hozy ny tenin'Andriamanitra hoe mahazo toa miditra. Ampahirezo ilay namanao mahazo toa miditra hoe. Aza mazoto mivoaka hoe mazoto miditra ato fa aza mazoto mivoaka. Ny fiarahana amin'Andriamanitra raha lasiana bavy tsy vitany fotsiny hoe eto dia miaraka amin'ny Jesosy dia manompo an' Jesosy. Fa hiarany zavatra rehetrarehetra mandroa an'izao tontolo izao tsika rehefa tsy mitoetra ao aminy. Ao am-bokin'ny Hebreo misy teny izay, ao am-bokin'ny Hebreo 10:7 hoe tsarozy izy ny vanim-potoana izay niaretanareo. Fa tsy vitany ahoana moa? Tsy vita ohatra zao le izy hoe niara-niaritra tamin'izay nifatotra ianareo. Zany hoe tsy misy olona mifatotra dia le tsy mifatotra miara-miaritra aminy. Fa mifaly ianareo raha norobaina ny fanananareo. Satria fantatrareo fa ianareo dia manana fananana izay tsara lavitra sady maharitra. Zany nge raha lasiana bavy ireo teny fikasana rehetra ireo nge teoria daholo. Lazanao. Tantara mafinaritra daholo ireo. Everinao moramora zany hoe toraham-bato dia mifona ho amin'ny fahavalo. Volan'olona volanao ary tsy naverin'ny olona mampivoto ho fonao. Ahoana ny atatesanao an'izany hoe toraham-bato dia mifona ho amin'ny fahavalo. Enjana be ny toe-panany Stefana toraham-bato iny fahadiovam-po zany iny tena atao hoe fanatitra ankasitrahany. Jereo fa amin'ny segondra farany fofonainy Stefana mbola mitondra fanatitra ankasitrahany izy. Dia tsy na fa fahadiovam-po anatrehana izay mitora-bato azy. Ry Davida tsy voatora-bato akory dia efa milaza hoe Andriamanitra mandra-pahoviana. Jereo ny zavatra izay ataony, jereo atsy. Fa i Stefana milaza kosa ataony ilany. Aza atao eliny akorany izao. Toe-po zany. Tena mino afa fifaliana lehibe any an-danitra jerenareo zany martiora zany. Fa efa voatora-bato fa mbola miaraka amin'ny toe-po volamena satria maninona. Mahery lavitra noho itsika ve izy. Apatsahiviko anao ny teny izay milaza ao amin'ny bokin'ny Jakoba hoe Eli dia olona tahaka antsika ihany. Stefana dia olona tahaka antsika ihany. Paul dia olona tahaka anao ihany. Sa dia olona tahaka anao ihany. Fa ireo rahalahy ireo nomena amin'ny fanambarana. Aokisika azoto hiditra amin'ny fitsarana. Dia mivoaka ihany koa izay vokatra izay. Fa reraka ianao hanerana io nofinao io hamoaka vokatra tsara. Hozy Paul laza hoe fantatro fa tsy misy zavatra tsara amin'ny toetra ato. Ato ianao niezaka ny anao ny tsara, tsy possible. Ato ianao niezaka ny ity. Ny olona ao an-tranonao ary sarotra no ity azoko ho ity fahavalo, ity fahavalo. Manahirana be zany. Nefa ihany koa ny tenin'Andriamanitra ary mbola manambara hoe misaora izay manenjika anareo. Mivavaha ho amin'ny fahavalonareo. Ahoana ny impossible zany? Possible zany, condition tokana. Mazoto miditra ny fitsaharany.
io vavaka zay ataontsika io dia fidirantsika ao amin'ny fitsaharan'Andriamanitra fa tsy vavaka fotsiny zay mampatonga an'ilay olona tojo problema rehefa aveo satria manino everiny olona fa ny vavaka dia fangatahana no ny vavaka ho an'ny zanak'Andriamanitra dia fidirana ao amin'ny fitsaharan'Andriamanitra vao manomboka misokatra vavanao dia efa miresasa te hiditra zay ny dikan'ilay hira nataontsika moa izy telo hoe te ahitanao sy ny voninahitra ao zay ny dikan'iny te ahitanao te hiditra ao amin'ny tontolonao te hiditra ao amin'ny fanatrehanao dia ndraytsika tafiditra ao dia falifaly ry tena mahafinaritra tena satry foana ohatra izay ko manina raha toy izany ohatra izay azajanona ho satry foana le izy midira foana mazotoa miditra zay mihitsy nilay teny eto amin'ny Hebreo 4:1 aoka isika azoto hiditra ao amin'izany fanatrehana zany ao amin'izany fitsarana zany mandehandeha ianao eny an-dalana rehefa mivavaka ianao dia miresaty Jesosy io za te hiditra ao amin'ny tontolonao mba tsy menomenona any amin'ny zavatra zay ataon-drahanina fa reo tsisy zavatra zay ataony devoly afa tsy ny ampivoaka anao fatany tsara mihitsy fa ianao le olona tia madio ianao le tia milamina eny an-dalana eny ianao asiany mahita lehilahy mitifitra somatsara ampiadanana sy ampahasambarana mivoto fosiny atidohanao so momba anao rehetra voto orina mihitsy hoe zao le gaso rovina ary vao mba tafavoaka ty Madagasikara ty zany atao amin'ny fanjakana zao tontolo zao ianao ny olona mifanjakana lanitra raha lasana bafy tsy hoe tsy mivaky loha fa izy mihitsy tsy ao anatin'ilay tontolo ny tsy mivaky loha mantsy ezahana moi je m'en fous des problèmes tsy mitovy zany tsy toe-panaraka an'Andriamanitra mihitsy zany moi je m'en fous des problèmes zany izy amihiran'iny toe-panahy zao tontolo zao ihany zany izay miezaka manakipy manao autruche fotsiny atsofoka ny loha tsy ahita amin'ny problème hoe dia misy an'izao eza tsy miraharaha dia manina koa tsisy raharaiko daholo tsy te hivaky lohan'za resaka reo menakavy zany nefa avy eo manatratra ihany le problème fa ny olona mifanjakana lanitra eo ny problème tsiaro an' Jesosy mihitsy mandehandeha eo ambony rano zany inginy dikan'iny fa tsy hoe miracle mon ami fotsiny fa mandeha Jesosy eo ambony rano fa le endrika mihitsy hoe tena izao tontolo zao Jesosy tsy mahakasika azy mihitsy ny tontolo ny monde matériel izy ambony ny tontolo matérial rehetra ary tsika rehefa tafiditra ao amin'ny fanjakana lanitra dia ambony ny tontolo matérial ihany koa amen zany ny tenin'Andriamanitra za te hizara aminao n'ity androandroany ity tsika mety hiaran-javatra be dehibe ty vatantsika ty mety hiaran-javatra be dehibe ary Jesosy tsy mivavaka mba ho avahana isika tsy azo raisina fahatany le hoe avahako indray manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy ho hitanareo indray ny tsy mampitovy vary mitovy ihany no antsika vary mitovy ihany no antsika loka mitovy ihany menaka mitovy ihany fa ilay tontolo iainana tsy mitovy dia gaga ny olona ao anatin'izany zavatra zany fa ninareo ara sao dia mba vary spesial no hoaninareo le toerany hinanana azo eny tsy mitovy amin'ny anareo fa vary mitovy ihany mividim-piainana samy hiarany ihany fa isika mifanjakany lanitra dia mamoaka amin'izay ianao ozy aza mitady zay amoahana vokatra fa midira fotsiny ao amin'ilay toerana aza reraka eo ianao mandreraka be mitady vokatra foana tady résultat foana ataovan'izao dia enjeo ty dia tsy maintsy ohatr'izao dia tokony ohatr'izao reraka zany ve ny atao fiainana eto amin'izao tontolo zao ny ataon'ny fiainana rehefa manahirana ianao koa mbola hitady an'izany dia hitsipona ny fahotana vitanao sy hitsipona ny asa ratsy vitanao sy ny eritreritra rehetrarehetra sy ny tsy mety rehetra tsy izany no ilaina fa rehefa tafiditra ianao mivoaka ho azy vokatra mifanjakana lanitra rehefa tsy tafiditra ianao mety vitanao no mitazona fotsiny ny tenanao tsy hamoaka zavatra ratsy fa ny fototra mijanona ho ratsy ihany azonao ve zany mazotoa miditra amin'ny fitsarany mandrakariva ataontsika hitsangana hivavaka amin'ity androany ity dia hiresaka amin'ny tompo tsy haiko izay hiainanao ankehitriny tsy izay hiainanao ny olana fa le tontolo izay misy anao fa androany ny tenin'Andriamanitra milaza mazotoa miditra amin'ny fitsaharako ianao efa nomena Andriamanitra antsika izay rehetra mino ozy izy dia miditra amin'izany fitsaharany zany dia antsika ihany koa tokony azoto hiditra ao anatin'izany manao izy misy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka ny zanak'Israely fa isika dia tokony hitoetra ao anatin'izany finoana izany saotra Jesosy